mpivarotra ny malagasy any amin'ny faritra Amerika iny sy ny Kanada iny ary tsy afena fa na any Aostralia koa raha dia misy malagasy mijery antsika. Anisan'ny mpandray anjara mandray adidy amin'ny zavatra tokony atao amin'ny firenena ary ny itovizan'izy ireo dia samy tsy mankafy mihitsy ary tena faran'izay tsy mankafy ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina satria ny tena marina anie dia zao hoe ny olona mivoaka sy mahita ny fiainana aty ivelan'ny Madagasikara zany amin'ny tany mandroso dia mahita hoe tena mbola tara le Madagasikara. Non seulement on est en retard sur les infrastructures, sur l'éducation, fa ato anatin'le saina mihitsy, ato amin'le toe-tsaina mihitsy no azo lazaina hoe tara le malagasy satria tena mora ambakaina. Amin'ny tany mandroso zany hoe mitokana ekôly zany dia efa tsy misy an'izany intsony. Mitokana autoroute, hanokatra autoroute zany tsy misy an'izany intsony. Any Madagasikara nefa lalana 3 kilometatra no namboarin'ny Andry Rajoelina dia efa tena hoe tena ohatran'ny hoe navita sambo Madagasikara na hoe nandefa zanabolana teny an-danitra. Dia ny olona aty ivelany hoe malagasy aty ivelany mahita an'izany fihetsika zany dia sady mitsetra ny malahelo hoe tena ambakain'le boikely io le malagasy. Dia le malagasy koa amin'izay tsy tonga saina satria le tsy mbo mandeha ny vaovao amin'ny internet fantatry ny malagasy ny resaka Joe Biden sy ny Trump fa tsy mbo maka lesona amindreo mihitsy izy amin'le zavatra mitranga sy zavatra miseho. Fantatry Jean-Éric Rakotarsou fa misy ary azo atao mihitsy ny manisa vato tsirairay amin'ny tanana fa tsy ataony zany satria efa saosy be menge. Zany hoe tena tsy vitan'ny hoe tara zany le malagasy fa le malagasy koa tsy mahalala ny droany rahateo. Tsy fantany lalàna miaro azy sy ny lalàna hoe ahafahany miatrika ny zavatra izay angatahany dia hanika sahirana ary tsy mivoatra mihitsy le firenena ao anatin'ny taona maro. Izay olona mieritreritra hitondra fivoarana ao Madagasikara dia tsy maintsy tapahana ny randrony, tapahana ny lohany, gadraina izy, amoronana dosie izy ary atao mihitsy izay tsy itiavan'ny malagasy azy. Dia le malagasy koa moa tafiditra ao anatin'izay zavatra izay, tafiditra ao anatin'izay le mora fitahana izay ary matikena maso amin'ny vola inona moa ty filaza azy amin'ity vola kely fa fitoveto izy le fitena izay vato fito vety ohatran'izay ngamba izy raha tsy diso aho. Dia matikena maso amin'iny le malagasy, matikena maso ihany koa le malagasy hoe fianakaviako sy ny karazany. Dia izay no mahatonga an'le anaka tsy izay moa le tantasiakatsika androany fa tena le hoe miala tsiny zany fa taritsika ary hitanareo amin'ny masoko ngamba fa tena mbola reraka ary miala tsiny, miala fondro fa indraindray olombelona ihany ny tena mahafantatra ny hoe reraka. Ahoana moa no mety hoe handreraka amin'itony zavatra itony na ny asa atao ivelan'ny na mety ivelany aza andraso hamaky zany. Na mety ivelany aza mbola misy vereziny reny indray lefa fanatika fotsiny zao le intéressé. Io koa manko misy anankiray le intéressé, le malagasy intéressé dia matin'ny vola kely volabotsy dia zay zay le fandehany. Reny le jamba aty reny zany ny tena atao hoe jamba apototry ny mazava, reny ny tena mampalahelo nefa ireny olona ireny ny tena mampalahelo satria zay ambakain'ny nofo.
rehefa mandeha zay frappe zay amin'ny eny amin'ny rugby na eny amin'ny fanodonana tourniquet taloha le hoe ambakain'ny nofa. Rehefa ambakain'ny nofa zay hoe resin'ny nofa zay zany a, de ohatra zany hoe misy ekipa anankiray zany tena tsara. Taloha zany tena hoe tena miainga be zany hoe Trazerbé, Andramanala, Isotry, ohatran'izany amin'ny rugby. Akadifotsy, fa rehefa tratran'ny nofa zany ka resin'ny nofa, tonga de ohatrany tsy te hahita masoandro mihitsy, tsy maintsy mivoaka ny trano mihitsy ny alatsinainy sy ny karazana ohatran'izany satria resin'ny nofa. Ary izay nefa le zavatra mahazo an'le firenena amin'izao fotoana izao, ambakain'ny nofa. Ny nofa indray no mivarotra ny enjana. Atao hoe nofa manko de ohatran'ny Triangle radiolina ireny, tsisy fahaizana no tsy lasa lavitra tamin'izay zavatra natao, kanefa fetsalahy. Ambakain'ny nofa zany ny enjana. De ny enjana rehetra amin'izao fotoana izao mipirina daholo satria nofa manjaka. Ary nofa rehetra io raha mieritreritra an'izany vadin'ny Lalatina zany ianao de tena izy moa tamin'ny présenté an'ilay boy zany de vao hitako le reto ohatran'ny angidina kely zay ny lohany toa zany. Mba nahita olona kely ty. Izy no anambady azy de zany moa tsy miteny. Fa ohatrohatran'izay le izy. Ka raha ohatra tsika hiresaka momba ny fandaharantsika androany dia hiresaka ary amerina ako amin'le tatasika n'ity le fanavakavahana ity. Hoe tena be gorille sy ny karazany, afrikanina mainty sy ny karazany. Ary le izy tsy vitany hoe par rapport amin'izay ihany le izy oui, CPI, Prétendant des Sotra. De tsy vitan'izay ihany le izy fa na ao Madagasikara koa raha de misy fanavakavahana, tena fanavakavahana mainty fotsiny zao. Ny tatasika atsika zany de hoe tena misy gropin'olona mpanavaka ao Antananarivo na ao Madagasikara mihitsy eo amin'ny fitondrana izy ireo zao, maromaro an'izay. Avy eo tsika hiresaka ny voalohany kiraron'ny Claudine miverina malaza indray resaka rapide kely fotsiny tsika momba ny LFI fa tsy vitako manko le étude an'ilay fa tena tsy afeniko anareo zany fa mila fotoana maharitraritra io. Dia ny fahatelo hiresaka ny député miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsika sy ny sénateur. Faefatra tsika hiresaka ny Ntsay Kere. Alongany ny LFI, ny loi de finance resahantsika talata fa lavabe zany ataontsika hoe ny député sy ny Ntsay Antudiara zany no horesahantsika. Ka amboatsika azy zany tatasika amin'ny fanavakavahana. Zao misy zavatra tsy mazava zany amin'ny fomba fitaizan'ny ray aman-dreny teo aloha ny zanaka, ny ankizy. Ary zay mahatonga ny Madagasikara io tena very ara-tsaina izy very ara-toetra izy, fa zany tsy miteny hoe very ara-panahy izy. Satria maro ny malagasy ny tena vavaka. Fa very ara-toetra sy very ara-tsaina izy satria ny antony de zao. Zavatra tena tsy azoko zany ary tena zay no nahatonga anahy niresaka ary napiditra n'ity émission ity hoe aleo rangaha ho resahana fanoloana indray ty resaka fanavakavahana ny mainty ity. Le type africain zany io no resahana. Zao rehefa mandeha zany ny politika amin'le tena rehefa hisy ametraka ny zavatra tsy mety zay de misy mpanao politika tena makahala tanteraka ny frantsay, makahala tanteraka ny fotsioditra satria raha vao hoe fotsioditra zany de vazaha de makahala tanteraka. De za moa zany na ty andafy ara araky ny teneniko anareo hoe misy olona ty de mampagaga ihany ny fihetsiny satria voalohany indrindra izy vazaha taratasy, faharoa aty Frantsa izy mipetraka, fahatelo toa ohatran'ny tafita azy ihany le Frantsa, fahaefatra ampidirina eo amin'ny kizo
le malagasy any Madagasikara satria avy aty Frantsa izy no mametraka sy mampita haine, mametraka tsy fitiavana ny la Frantsa ao anatin'ny sain'ny malagasy. Maromaro izy ireo ary misy koa zany mpanao politika any Madagasikara. Mampagaga nefa de zao, ary io zany tena tonga de tsy fitiavana fotsoditra fotsiny zao. Rehefa manao fanadihadiana ianao sy fandinihana ny zavatra mitranga de zao. Fantatrao hoe misy amin'ny zanak'ireo olona ireo manambady vazaha. De gaga ianao hoe ahoana ary zany? Manambady vazaha ary le rony nefa tsy fitiavana an'le la Frantsa. Zany hoe mety hiteny dralahy hoe aza afangaro le vazaha amin'ny maha hoe français azy sy le hoe vazaha par rapport amin'le la France nation. C'est vrai tsy mitovy reo aloha, marina koa zay. Tsy mitovy zao, tsy mitovy reo. Kanefa na izany zany ho tolerentsika zany le hoe lahy zany mampiresika ny zanany any ambady vazaha. De lasa mety hisy vazaha ny zanany avy eo, de rehefa any aoriana any de hoe amin'izao fotoana zao ary aty misy an'izany hoe ny arrière grand-père-ny gasy izy menakavy efa presque fotsy hoditra be daholo. Fa firy izy miteny hoe gasy ny arrière grand-père-nay niady tamin'ny ady lehibe voalohany, anisan'izany fa nanambady vazaha zany le rangahy io. De rehefa niteraka indray le rangahy io dia nanambady vazaha daholo indray koa ny zanany rehetra. De tena efa tena kely mihitsy zany le gasy hitanao amin'le taranaka aty aoriana amin'izao fotoana zao. Fa reo olona ireo zany ny revendiquer ny maha-malagasy azy. Ary ireto karazany reto indray tsy mba mitarika an'le malagasy ho tsitihan'ny la Frantsa. Zany hoe lefa le malagasy tafapetraka eto any amin'ny atao hoe quatrième, troisième génération zany. Troisième à quatrième génération tsy midina amin'izay zavatra zay. Fa le malagasy le mbola vao izy ny première génération tonga eto de efa miteraka izy, de efa manana zafikely no manao an'izay toe-tsainy zay. De tafaroboka koa le malagasy ohatra hoe amin'ny resaka revendication ny Îles Éparses averika any. Azo atao mihitsy ny revendiquer ny Îles Éparses amin'ny alalan'ny ino izy teo? Amin'ny alalan'ny négociation, tsisy resaka haine na tsy fitiavam-bolokoditra ao anatin'le izy. Satria entina hatrany amin'ny tsy fitiavam-bolokoditra mihitsy le zany hoe francophobie na hoe raha fiteniny hoe blancophobie tsy maninona. De mandeha amin'izay le izy de ianao zany eo lasa saina an'izay hoe ary io hita io Antananarivo tena misy an'izany. Fa rehefa mangatabady any ny rehetra de tafiditra ohatran'ny miditra autoroute na misy différence d'âge na 30 ans tafiditra. De eo nefa nanao tonga saina zany hoe tsy tian-dralahy ny fotsoditra, aratsian-dralahy ny fotsoditra. Fa izao le mainty koa petafany. Ary atao amin'le mainty ny tena mizaka ny mavesatra sy mizaka ny niopa rehetrarehetra satria ao ny gena be, mainty be, be molotra, be orony, gorille, rajako tous les termes péjoratifs inimaginables. Le akama anankiray izay mipetraka any Côte d'Ivoire tena mba fantatry le malagasy manoratra an'ireny ve fa ils nous mettent en danger en fait. Ils nous mettent en danger satria le africaine nakopy le gasy zany manko ianao mainty nefany ianao manao expression, manao geste raciste. De racisme avy ny filazan'izany sa négrophobie fotsiny. Nefa ianao koa raha mainty. Misy zavatra tena hoe zay zany ny zavatra tsy azo amin'ireo na peta-tsanga ary ianao na fotsy ohatran'iny Andry Rajoelina iny de miala tsiny
Fa mainty foana ianao, vous êtes originaire de l'Afrique, d'un pays qui est proche de l'Afrique. Fa le olona karazan-drazana ohatran'ny Riandry Rajoelina ireny manko no manao an'io fanavakavahana io. Tena mametraka an'io fanavakavahana io ary za zany tena mbola mamerina ihany. La noblesse se définit par l'esprit, le comportement, la mentalité. Morale, MORALE. Zany rehetrarehetra zany. Ka na mainty ianao, tsy misy mihitsy teto ambonin'ny tany hoe ny définition hoe noble dia tsy maintsy fotsy dia tsy maintsy petatsanga. Au contraire diso. Au contraire diso. Jereo tsara ny tantaran'ny viking. Efa babonady ianao ka na blond aux yeux bleus ary de fa ino ianao zay mihinana ohatry ny andevo rehetra ianao zay. Oui, mametraka anay amin'ny problème zalahy ozy izy satria mety possible ny afrikanina manko mora tezitra zay ary ny afrikanina mipetrahanao amin'ny plasiny. Na izaho koa raha ataonao an'izany sanatria tonga anao de hoazako anao. De mety sorena le afrikanina, le ivoirianina mody any amin'ny tany, na le zambianina, na le kenianina, na le éthiopianina, de hoazany le malagasy zay hitany any. Ils ne savent pas qu'ils risqueraient de nous mettre en danger ozy izy le ranama. Tena marina zany. Misy io fanavakavahana volokodro surtout ao Antananarivo. Tsy midika zany hoe vahoaka an'Antananarivo no manao an'io fa misy amin'ireo le vitsivitsy le monsieur madio lambo reo. Tena miteny anareo an'izany. Tena miteny anareo an'izany. Raha ohatra fotsiny zao misy association ana vehivavy mihaja de tena vitsy ary tena vitsy zany hoe tafiditra ao anatin'io association ana vehivavy mihaja io misy vehivavy mainty avy any amin'ny faritra. Mainty manko par définition zany nataon-dralahy azy de ololo volo ngitangita volo dia mainty fihodirana. De nefa nasakalava ny olona na atandro le olona na atakarana le olona de andevo foana io amin'ireo karazan'olona tsy mbo misokatra ireo ny sainy fa olona maizi-tsaina ary maloto saina. Eo amin'ny fitondrana ho azy izy ireo mahatonga ana amin'ny teny an'izany de zao. Rehefa ila bomanga reo zany, rehefa mila mifaritra iva satria le définition an'le bomanga indray amin'izao fotoana zao fa tsy le hoe ngita volo intsony na hoe mainty hoditra intsony fa rehefa mipetraka amin'ny faritra iva de eritreretina hoe beau bleu de voavidin'ny vola zany. Ka rehefa ohatra ry zalahy reto zany rehefa aka fitondrana, anongana fitondrana de ampiasaina ny beau bleu. Ny beau bleu koa moa matetika reny amin'ny faritra iva zany mahantra loatra, tsy de misy loatra le ara-boly, tsy misy loatra ny etomanana, dia voavidin'ny olona amin'ny ardimy de lasa atao sorony ery amin'ny devant ery. Tena zao ny le olona jereo ny azy zany le sary aty amiko amin'le analyse balistique sy ny karazany iny par rapport amin'le olona maty be dia be. Tena le olona avy eny amin'ny faritra iva tony tena betraka maty. Tena marina anie zany. Le olona avy eny amin'ny faritra iva ny tena betraka maty ary le mpitarika tena mba moramora ve zany hoe samy le Andry Rajoelina mihitsy no miteny hoe mihaiko-tso-drano nareo makany fa monsieur le maire manko tsy afaka makany fa manjary sao de voendrikendrika hoe mitarika anareo any. De lasa akory rinandra rehetra. Lasa rinandra. Zao le olona mbola misy ny olona tsy nahita ny havany, tsy nahita popoka fa de mionona fotsiny hoe maty any le ry.
tsy mahasahy mireklame satria tafiditra kombinina, tafiditra tao anaty komplisy niaraka tamin'le fanonganam-panjakana ary mahalala tsotro zao reto hoe raha sanatriny ka ohatra raha ohatra ianao zany nireklame ny zavatra tsy tokony reklamenao dia mety ho vitan'ny retsiko no manao reprezay amin'ny fanagadrana amin'ny fomba rehetra e. De matahotra le olona manana fianakaviana tsy tapopoka. Misy maromaro izy tena amanjatony mihitsy manana fianakaviana tsy tapopoka fa tsy mahasahy. Tsy mahasahy mireklame hoe aiza ny fianakavianay de toto maniera efa filoha tanteraka le izy amin'ny gara-valmanana ve no takinako izy ara tsy nitifitra ataoko. Tsy fantany akory zany ahoana nafantarany an'izany. De mahafantatra mihitsy rehetra olona hoe amin'ny andro radio la ny tokony takina le izy anontaniana hoe fanakaiza amin'ny fianakavianay. Fianakavianay niala teto an-trano andeha hitolona metraka anao. Fa rehefa tonga izy teo amin'le hoe fitondrana de samby nahitsika fa tsy nanao akory izy hoe andaotrika menakavy hitady an'ireo vahoaka tsy hita. Mbola verika any camion fivondronana, camion amin'ny mairie tamin'ny 2 maraina no nanangona ny faty teny Antaninarenina. Fa tsy camion nitafika tompoko. Misy vavolombelona amin'izany olona maromaro ao amin'ny Kolobera ao. Satria izay amin'ny 2 maraina izay vao nahazo mivoaka tao anatin'le faritra misy an'ny Kolobera, izay vao nanjonody diretsy miaraka amin'ny pompier manangona ny razana de tsy fantatra hoe nalefataiza reny na nalefataiza satria ny problema de zao mamay be le tanàna de ianao raha andeha hanaraka any tonga de azon-dralahy ny numéro tomobilinao tonga de efa tafihan-dralahy ianao raha mety aladala. Za raha teo moa efa niteneny andro Rojely hoe aza tsonatsoina mandrakizay fandeha hamono olona nareo zany. De ny mainty ny tena maro maty tao. Sary milaza an'izany aty jereo tsara ny tsika manko rehefa mijery zavatra de mijery fotsiny fa tsy manadiady hoe ndao hoe mba jerena tokoa ny sary tamin'ireny de ho hitanao fa tonga de hitanao hoe vahoaka mafy ady, vahoaka sahirana ny maty tao. Reo zany no natao martyr sans nom. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy inona no nataony? Mainty ny naisany voalohany, naisany ohatrany nanisaka kara hoe ty efa kiraron'ny Ihajo, ny Ihajo ty efa mitongila an'izay ny talon, naisaka ohatran'ireny kiraro tsy anaovana intsony. Tonga de nariana any anaty fako mihitsy. Oay, Rosy moa mahay misolelaka ary Rosy anisan'ny mpanelanelany ireny manko ao anatin'le tolona. Miala avy any amin'ny fotony saosy de mandalo amin'ny Rosy de Rosy no sensibiliser ny olona, sensibiliser ny bobleu zay voafitany eo zany. Ary maromaro nefa voafitaka amin'izany. Amanjatony koa pour ne pas dire hoe amin'Arivo. Tonga ny gouvernement misy hitanao ve misy bobleu? Non, tsy misy a. Ny poste clé rehetra de anetana ny fotsy akaiky ny andro lajelona. De mety hiteny ianao ahoana Razafy Mahefa? Exception reny. Iza n'izy hoe Razafy Mahefa? Solay ny volon'ny lahy fa tsy mipasy io. De io izy io. De mety hiteny ianao hoe Ntsay? Azafady. Ntsay mety hisy merina. Mety hisy merina Ntsay. Tanao amin'izany le kajikajin'le izy hoe tena
cloisonné tanteraka ary tsy tafiditra amin'ilay système mihitsy le mainty. Io le mainty io zany tena tonga de général mihitsy io hoe na sakalava ianao na takarana ianao de fa baibay e. Indrindra moa fa mainty enrenina Antananarivo tonga de fa baibay e. Kanika rehefa tonga le afrikanina voana faty-baolina mihitsy le afrikanina tonga de fa opaopa era amin'ny Facebook de renao nitavan'izy menakavy de zay le teneniko anareo zay hoe rehetra le mpanao fake mpitondra no manao an'izany. Tsy Antananarivo no manavakavaka, tsy zanaky Arivo no manavakavaka, fa ireto le pakadiziny eo foana karamainy ny fitondrana. Dina zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Fezaka tanteraka anie ny Bob Bleu. Fezaka tanteraka ny Bob Bleu satria vao mananonanona tonga de ireo sy mitatatata hoe tandremo ho avy zay de fa tonga de fa ahoana moa menasina anaovan'ireo Sandra Norberg zay tamin'ny fifidianana tamin'ny deuxième tour. Raha Norberg mipetraka tsara eo am-pandriana tsy manino. Norberg Arnes zany fampiantso mako zay mindralà tamin'izay. Tapitapika hoe ery amin'ny radio ianao manjery sy ny Facebook ery. Zay nirosy fatary hoe nanao an'izao hoe nanangana jilambody hoe zao sy ny karazana. Satria tsy maintsy motivena le vola be azo avy any Ambatobe. Tsy maintsy. Any le zavatra mitranga zany ka na ohatra raha olona akaiky androsy zany Norberg zany tena akaiky Zay koa hoe mba naheno hoe ahoana ny fomba nahafaty Andralava e. Mba naheno zay ahoana na fomba nahafaty Andralava. Fa mbola ho avy ny fotoana hoe miverina ny verina ny tady-pamantaranandro. Verina les aiguilles de la montre hoe misy zavatra tsy niady tato. Tadio fa ny olona hoe mivonoana zany samby mahay lalàna hoe ianao zay. Azo iverenana foana hoe ato maman. Ka le izy misy koa nefa le mainty ihany no mampirisika amin'reto le petatsanga. Reto le petatsanga reto manko vitsy ireo tena vitsy. Ka zao raha miteny anao hoe resaka an'izany atao hoe toe-tsain'izany Sylvain Rabetsarony zany ianao de tena ozy ianao hoe tena fa inona mahatonga an'le bandy ty tsara fitafy ohatran'izao madio lamba ohatran'izao fa ny sainy tena tsy ao. Tena tsy ao le bandy. Ary tena enjana raha ampiasa pouvoir nataon'ny sidina ho le vazaha. Misy vazaha zay tsaroninga Serge Letstoina tsara mihitsy zay. Teo Kapolkonga manaran'le bara zay raha tsy diso. Io zany tsy soratra hoe ty parking ty anga Sylvain Rabetsarony. Tonga vany izy sendra mibahana teo ny tomobilin'le vazaha efa mifona mihitsy le vazaha hoe tena mialatsiny je suis désolé sy ny karazana. Tena teny anareo fa adony roa taorianan'izay tonga de notification d'expulsion azy an'le vazaha. Tsisy resaka. Expulsion à l'immédiate. Tonga de polisy naka anazy tao de tonga de nitondra anazy teny amin'ny aéroport. Napalahelo zany. Napalahelo satria io bar io zany toerana fanaovana rendez-vous satria eny Antaninarenina. Mba hoe miavaka kely zany ndraindray ianao mba tsy kolibera fa mba eo. Sendra tao mihitsy zay ambakandro Serge Letstoina. Ireto ny polisy. Hoy mihitsy nga naivo tamin'izay fotoana izay. Io ary le nahiko izy naivo.
io ary lena io kozy izy. Je pense et je crois qu'il s'en rappelle. Io ary lena io kozy. Expulsé le vaza. Tenenina anareo hoe anatin'ny relation an'izany olona zany, ao anatin'ny réseau an'izany olona zany, tsy miresaka amin'ny mainty zany. Il est capable d'aller laver ses mains quand il prend la main d'un black. Tena marina zany. Malala olona koa PDS tao Antananarivo tao, tsy indray zanak'Andriana. Isaky ny avy mandray tanan'olona izy mbola tsisy coronavirus tamin'izany. De lasa izy makombadika manasa tanana. Tena marina zany. Vitsy ny ohatran'ny hoe iny kosa aloha mba antoka afaka angalay Ramarsona iny. Il a des qualités, mais il a des défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités. Tsy mba manavaka zany bandy zany fa de tena nizana izy eo rehefa mifanaraka aminy de tena tsy antoka afaka any alainy zany. Zany mahatonga anao hoe niara alay Ramarsona zany nampalahelo ahy izy nigadro iny. Tsy maintsy ohatran'izay moa rehefa manao tsy mety ihany koa. Fa il a beaucoup de qualités ce gars-là, mais il a du mal à bien les agencer. Hoe manana hoe ato le izy. Le fakam-panahy koa manko be loatra. Ary tsy afenina fa ialainy zany rehefa manam-bola de laniny amin'ny olona le izy. Tonga ny olona mitaraina de mena alainy vola. Tonga ny atsy mitaraina de avy eo ialainy tsy maintsy voatery mitady. Ny problema ny alay Ramarsona de ny sigarany ihany. Tsy mbo izy ny hoe andeha hisotro tokatsy, nandeha hijangajanga atsy loatra zao. Ao an-tanànany ao izy tsy mitsahatra mandray olona. Iny ndray zany raha ohatra raha takan'iny tsy mbo manavaka zany. Non, 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 non. Vavolombelona zany ngia hiary fidy. Tena akama ny alainy. Akama ny fianakaviana Ramarsona mihitsy. Zany nadinina Ramarsona zany tsy mbo manavaka zany. Oui. Hitako tsara ny ino izy teo ny tonga izy avy any en tant que ministre manatrika ny anniversaire nga hiary fidy raha manandray be kapitandroka. Elle est simple. Zany hoe ny tiako porofona amin'izany zavatra zany hoe ny zanaka Antananarivo, zanaka Analamanga, raha ny tena marina ka nitezaina tamin'izany atao hoe fitaizana. Da aloha tsy mahafantatra hoe inona ny source ny alaina ohatran'izany. Fa ny zanak'Andriana toko tsy manavaka. Zay ny tena marina. Tsy manavaka izy. Fa ireto tapany reto ihany. De sendra tafakatra nanana classe sociale no manavaka. Ary tena zava-doza. Ny an'ilay anankiray moa de zao. Nalefa mihitsy zany le boikely. Hoe tena mba ame diplômany izy rolahy. Mba ahafahany makany an-dafy. De mba mianatra izy am'izay. I Ramatoa mihitsy no miteny amiko hoe tsy tiany lerihany io fa manenjika doty fotsiny ozy. Sady tsy nianatra ny tsy naninony. Taitra be. Ahoana hoa? Tsy tiany lerihany fa manenjika doty fotsiny ony. Na zay fa manenjika doty le zanak'olona. Toy izao hoe orkiala. Fa tamin'izy nikoateny kiala ve mba inona moa ivadinao io tamin'izay? Mivatavantaniko. Nabaka rehetra zany tsy hananana io vadinao io e. Scooby-Doo nandanana io tamin'io tonga tao ambondrona. Nandeha bus avy ery Ananitsany izy niraisin'ny Rigazalala. De le ry hono zany no miteny hoe manenjika doty fotsiny le zanak'olona. Nefa le ry mihitsy io.
dia vitany mihitsy ny saboty an'le bandy kely tsy ho vadiny zanany. Ka lasa izy niazakazaka nakagasy vazaha taratasy. Tanareo amin'izany zany le hoe misy zavatra mandeha zany ao anatin'ny firenena io, tantôt blancophobe, tantôt négrophobe. Blanco zany le fotsy. Misy fotoana zany de tena tsy tiany da la fotsiny zao le vazaha. De tena atonona colon atonona anao zao. De ao am'le politika iny mandeha am'izay. Nefa vao mandondona le vazaha hoe zaka vadiny zanako oe misokatra midanadana mivaravarana. Fa ny maitso zany very partout, na akavady na hiasa na hiditra ao anaty gouvernement tsy tafiditra. Misy zavatra tena tsy maintsy hovaina maika ao anatin'ny toetrantsika malagasy. Ajanony le fanavakavahana. Fa ianao ninino nataonao tsy ho fotsiny mihitsy ianao e. Tsy ho fotsy ianao. Natao hoe fotsy hoditra dia reto vazaha. Petraka aty Eropa, teraka vazaha. Natany Amerika koa, natany na any Australie, na any Angleterre, reny ny fotsy hoditra. Suède, Norvège sy ny karazany. Ary d'ailleurs zany conception ana fotsy hoditra sy mainty hoditra zany efa tsy de mipetraka firy trony amin'izao fotoan'izao. Fieran'ny olona hoe zay Suédois, fa tsy iny akory manokatra amin'ny varavarana atavitanao na ampahantanao. Efa mitolona mafy ary miezaka an'izany mety. Fa ny Madagasikara le izy mitolona mafy, ny olona vitsivitsy mametraka an'izany. Ary eo amin'ny fitondrana mihitsy ry zareo amin'izao fotoan'izao. Eo amin'ny fitondrana mihitsy izy amin'izao fotoan'izao. Mba mahiany zany ianao, mba mikaroka zany ianao. Mba misy WSC any amina ministera na DG any amina ministera. Tsy misy e. Fa ne maro any amin'ny Bobleu manana doctorat, professeur agrégé. Nataoko ty fandaharana ity satria nisy namana, nisy akama tena nitaraina mba resort nga fa tena marina fefanteny ianao ozy izy a, fa tena makarary folo izy a, nakarary folo izy ozy izy. Mba resao ozy izy, de hita ao resaka azy. Alaotsika iany kely any Tsimiôly. Tsimiôly ndray dia raiky lasy tampoka izy tao amin'ny Rabearvelo, classe de première sy terminale, niaraka classe de majeur zay tao amin'ny Rabearvelo. Izy ndray de Tsimiôly mitsikitsiky foana. Mahafinaritra ary efa ela moa zany zay zao tsy mifankahita fa tany amin'ny taona tany amin'ny 84 tany am'izay mifankahita farany. Raha fitadiko azy eo Ankady fotsy teo izy mipetraka fa tsy haiko izy amin'izao fotoan'izao aizaka. Ale, lefa lity. Mahinte lamba mahinte veloveti lamba zahay tandriky ezawavisao. 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 Mami ay, titani ay tu, sitya iyani ay, fayanu, kati atati weke peru, jaga tapu ay, kati yeki tata.
Satranao tsy miaoly kiny lazainy mianako zay ary akama mihitsy izy akama izy ary efa ela izy nanao an'io lamozikan'io ary hainy io samy nanao ny izay namety azy tany manko nenay indray taty amin'ny sport nenadala tany amin'ny muzika ny tena nitondrany azy. Bon, hiditra amin'ny vetikevitra manaraka tsika zany mainty ny titre n'iny hirany tsy miaoly iny kiraro ny Claudine. Mety ho lasa saintsika fa inona foana ary ny iverenana amin'ny kirarony Claudine sy ny karazany io. Zao tsara manko hoe misy zavatra tsy hoe mba fa misy zavatra fanadihadiana ataotsika ao anatin'le izy satria manahirana le izy ary lasa le toe-tsaina mihitsy novo ao anatin'le zavatra zany, ao anatin'le fitsangan'le raharaha. Na inona zany na inona aloha lazaina dia Madagasikara firenena mahantra.
na inona ihany koa nefa ny lazaina dia na zanaky raha zakandisa ara i Claudine dia tsy mbola nisy zany hoe navidy kiraro 3495 € zany raha matokely Claudine. Jereo tsara ao anatin'le collection Jimmy Choo CHOO amin'le collection Cendrillon dia misy an'le kiraro hoe perle, sady misy perle le zany no misy cristaux amin'ny paillette zany. Dia io kiraro io le tsisy talon moa izay 3000 mahery, le misy talon 3495 €. Rehefa natao mikajikajy eo amin'ny 83 na 84 millions FMGE ilay izy, dia raha natao koa mikajikajy dia mahazo hatrany amin'ny vary 8000 kilos, zany hoe 8 tonnes raha ohatra 10 000 zany ny tao. Zao tany Philippines ary misaotra ny masiny nisy ramatoa vadina président. Izy reto nefany efa ela no tao anatin'izany atao hoe système na état. Député Ramatoa, député Rangaha. Alohan'ny natongavany teo amin'ny fitondrana dia efa mpanan-karembe Ngia Marcos sy Ramatoa Imelda, surtout Ngia Marcos, président ny Philippines io zany. Tena efa mpanan-karembe. Kanefa ny Philippines zany dia anisan'ny firenena aziatika mahantra nefa be harena. Tena raha atao zany le analyse comparative na étude comparative entre ny izy teo Philippines sy Madagasikara dia ohatran'ny misy fandraisandraisany zany le izy, ary tena tsy afenina fa ny Philippins zany ny mpitondra Philippianina zay mitondra teo, na même jusqu'à hatramin'ny hoe tsika miteny zao ary dia malazalaza amin'ny fanodikodonany. Ramatoa Imelda dia tena tia fiainana ary tena tia fiainana. Engany mba tsy ohatran'izany Claudine antsika, fanondrintsika zany mba tsy ohatran'izany ny Claudine. Fa zao kosa nefany à la différence ny Claudine. Ny Claudine manko dia projet-n'olona fotsiny etry ny tonga dia ataony copier-coller dia ataony hoe centre spécialisé ohatra. Mba manontany zany hoe inona mba zava-bitan'ny Claudine depuis 2019 zay. Raha ohatra zany ampitaina zany Claudine sy Ramatovangy Rajao na Rimampianina. Le ankiray ny Anjehana Mananasy zao tsy ny karazany. Rehefa teo aoriana vao samy mahita daholo ary navita zavatra ihany le Ramatoa. Navita zavatra le Ramatoa. Tsy tany Claudine zay atao tonga dia le centre vonjy nanaovan'ny Claudine copier-coller dia nataony hoe centre spécialisé.
Tanareo tena tsisy personnalité mihitsy le sipa. Ity Imelda ty nefany zay vadina président Imelda Romualdez Marcos né Imelda Remedios Visitation Trinidad Romualdez katolika manko reto lava anarana be. Dia maromaro ny zavatra vitany. Maromaro. Navita inona BDB ny zavatra vitan'ity Ramatoa ato. Navita ohatra izy zao hoe ao anatin'ny 3 vola izy navita construire théâtre des arts populaires. Andraisana Miss Univers fotsiny tamin'ny 1974. Ohatra fotsiny zany BDB atao anatin'ity Wikipédia ity hoe construction pharaonique et qu'elle lança à travers le pays comme le centre culturel des Philippines, des instituts médicaux du cœur, des poumons et des reins, le centre de convention, le palace Coconut, le centre cinématographique de Manille, un bâtiment de 1982 construit pour accueillir un éphémère festival de cinéma international. Navita zavatra betsaka le SIP fa tsy namelan'ny Filipianina raha tsy nitotona nga Marcos. De ianao zany mieritreritra hoe raha 3495 zany no vidin'ny kiraron'le Ramatoa kely ity. De zay no nahatonga anahy nanao an'ity parallèle Ramatoa Imelda Marcos ity. Rehefa niongana nga Marcos ka voatery nitsoaka tany hoe izy mivady de tratra tao amin'ny palais présidentiel à peu près 3000 paires de chaussures en février 2006. 3000 paires tompoko. De lasa saina ihany ianao. Tadidiko tsara. Nisy trano, nisy efitrano tao Iavoloha. Garantsiraka Didier manko tsy mba s'approprier ny fananam-panjakana hoe ho azy. Aloha zavo zay. Cadeau men'ny ohatra hoe misy filoham-pirenena mirendre visite azy. Ohatra izy hoe makany Cuba de mahazo sigary izy, mahazo hoanina izy ohatran'izany de nisy efitrano anankiray tao Ngedabe tena feno cadeau. Ary ny ankabeazan'izy ireo raha mbola tsy misokatra akory. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana indray Ravalomanana, sûr et certain fa tsy maintsy nisy koa cadeau be dehibe tao aminy tao. Zany hoe rehefa tonga teo amin'ny fitondrana zany Ravalomanana de tsy hitany nalehan'ny cadeau be dehibe tao anatin'ny tranony Ratsiraka tao Iavoloha. Tonga indray Ravalomanana ka tonga Andry Rajoelina tsy hita ihany koa ny cadeau tao amin'ny palais zay nitehiriziny ny Ravalomanana tao. Zao zavatra lazaiko atsika. Ary zay no mahatonga atsika hoe tena taraiky tsika rangahy. Inona nataon'ny Filipianina? Nanangana musée izy, musée des arts. De anisany exposé ao, ça a été créé, son muséum moa izy ato, tamin'ny 2001, sur les 30 000 paires de chaussures en Ramatoa Marcos, 1200, ils sont exposés. C'est izy tamin'ny taona 1986 zany nanokafan'dareo musée mihitsy. Tsy nireklame Ramatoa Marcos ary tsy nangataka izy fa navelany exposé eo. Hoe azo eritreretina ve zany hoe tokony nisy koa zany anketo hoe nakaiza daholo
ny cadeau présidentiel rehetra nanomboka tany amin'ny andron'ny ray aman-dreny Tsiranana Filibera azo ananganana musée tsara mihitsy zany tompoko. Fa misy olona fangafangatanana sarotra ny ino hoe rehefa tonga tamin'ny andron'ny Ratsiraka Dide dia Ratsiraka Dide mifelaka azy tao. Sarotra koa ny ino hoe rehefa tonga tamin'ny andron'ny Andriamatora Valomanana dia Valomanana mifelaka azy tao. Fa aty amin'ny andro Rajoelina kosa aloha dia mino aho. Tena mino aho. Satria ilay fitondran-tena tsy mendrika mihitsy. Raha nazava zao tamin'ny andron'ny Valomanana mety ilay olona tonga namaky ny avoloa tao no mifelaka ny zavatra miainga tao. Bebe ne mivaky trano tamindreny, vaky balina tamindreny. Tamin'ny andron'ny Ratsiraka tsy possible mihitsy hoe Ratsiraka na Valomanana nanao nakany entana tao. Fa misy olona faingan-tanana foana rehefa ohatran'ireny mahay mitsorika. Izy ary anisan'ny olona tonga voalohany eo. Jereo tsara ny nahatongavany andro Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009. Fa vaky balina daholo ny magazay rehetra. Samy taona anjetany ny vahoaka. Tao moa mivaky balina direct. Tadidiko mihitsy ny ambom-bava tao amin'ny banque centrale efa nihoatra ny 700 millions de dollars. Ray minitra ry zalahy dia fa flesy be. Ka ty resaka kirarony Claudine ity mody resadresaka amin'izao 3495 Anteny anareo an'izany Claudine tena zakozy tena miteny raha navidy kiraro Claudine tamin'izy mbola étudiante na hoe mbola taizany ray aman-dreniny raha misy dia misy 200 euros 200 francs. Zao Claudine vidy kiraro ana 3495. Dia ilay ray aman-dreny zay hoe raha tamin'ny Maurice zany na tany Suède na tany Norvezy efa ankety goavana. Nanao ankety aloha tompoko fa tsy fantatro hoe vola amin'ny fitondram-panjakana ve na carte bleue an'io zany nanaovana an'io. Carte de crédit zany tiako teneny nandavana an'io. De toute manière ne amin'ireo mpivady ireo ny volam-panjakana sy ny volany mifangaro. Efa mifangaro. Ka tsy fantatrao intsony hoe ny rameva ary lasa iza zao ny rameva. Rameva marina mihitsy ny ianao dadamo. Zany zao mahafinaritra. Tsy voatery ho tadidiko daholo. Nakaiza ny rameva. Non. Marina ianao mahasimojy fa satria ianao ne nitarika anatany amin'ilay piste. Ianao nitarika anatany amin'ilay piste ny Imelda Marcos fa tsy hoe zany nahay an'ilay izy. Ny se documenter fotsiny avy eo. On peut oublier madame. Il n'y a pas de souci. Fa ianao no nitarika anaty amin'ny piste dia zay nanaovako anazy amin'ity parallèle ity. Et d'ailleurs je vous en remercie. Ilaina matoa Imelda maro ny asa vitany tao anatin'ilay firenena. Ary anisan'ny tena araky ny teneniko maly hoe fakomaly hoe sa omaly iny tamin'ny zoma. Raha te ho star ianao raha te ho Lady Di ianao Lady Diana zany. Dia andana mankany amin'ny sud apio ilay vahoaka mahantra amin'izao fa aza amin'ny style misinanina misilitika ao Ambato-be ao fotsiny na ny avoloa ao. Ianao te ho star nefa ny tongotra kilitika kely ohatran'iny ny kiraro anaovanao lava be ohatran'iny. Non. Samby mba tia kiraro zany daholo anie tsika. Fa tsy mety. Mba tokony hisy humilité rehefa tonga eo amin'izany toeran'izany. Hoe ilay malagasy raha ohatra anie ianao
Matoana ka n'ity ka Imelda Marcos ity dia zao. Imelda Marcos nanao zavatra nefa tsy namelan'ny Filipianina raha tsy nitotona. Dia ianao zany inona? Tsy haninona, tsisy inona zavatra vitanao. Asena mamerina kabary ary ianao manao récitation. Mamiko toy ny tantely, ilay vohatra kelik'izay. Naninona tena marina e. Tsisy zavatra hainao raha matoty. Manao kabary ianao manao récitation. Tsy raha manao an'izao ianao dia hoe iny ianao fa crédible amin'ilay zavatra ataonao. Tsia. Fantatry ny olona zao fa ny kabarinao vakianao. Fantatry ny olona tsisy trait akory anatin'ilay amin'ny tarehinao, amin'ny visagenao hoe ino malahelo ianao amin'ilay zavatra teneninao. Vous lisez, mais en fait, vous ne ressentez rien. C'est de là où on peut définir que vous êtes une hypocrite sans pareil. Et ça, c'est vrai. On voit tout de suite que vous êtes hypocrite. Et c'est pas seulement vous, hein, le couple. Le couple Claudine est un couple hypocrite. Pe tsara velatsy fotsiny. Ary teo manko no nazahoanareo ny malagasy. Fa saingy zao, efa misy zany fleury zany amin'izao fotoana zao, mamaky batsilana an'izany. Fa cucombatte lampo mihitsy. Inona ny tetatetahana hividanana kiraro 3495 €? Nefa ny zanakao ary any atsimo tsy misakafo. Adininao ve fa ohatran'ny tokantranonao io malagasy io? Zanakao ireo malagasy ireo, ny zanakao tsy misakafo. Ny vadinao mividy famantaranandro 100 000 €. Kiraro hitsahana toko 3495 €. Za kosa aloha mangalainga fa tena tia kiraro aho fa tsy mahasahy zany aho. Kosikosy zany, tsy sahako zany. Tena tsy sahako zany. De toute manière raha ny culture fantatro sy ny hoe mba niveau keliko, tsy misy kiraron-dehilahy ka 3495 € zany. Hatreto aloha. Tsy haiko ny any ambadika any fa Berluti ary aminahy, tsy haiko, tsy fantatro. Mety mbola eny mety misy niveau tsy zakako angambany dia tsy zakany saiko satria mety any ambonimbony be any zany. John Loeb na ohatran'izany hoe Pierre Corté zany mety. Tsy mahatratra an'izany, tsy mahatratra 3000 € zany. Betsaka ihany izay kajina kiraro zay fa ny ianao raha matoa Claudine nefa mihoatra ny mety. Marina, tena mihoatra ny metiny ianao. En plus ianao tsy discrète akory. Tonga ilay izy dia kaopiny olona hoe manao recherche fotsiny tonga ilay Jinitro 3495 €. Za babo. Efa babo. Raha mba misy hoe zavatra vitanareo mivady, surtout ianao, dia mba mety nakipiko ny masoko. Tatatairina tamin'izany andro. Mananasy, garana jelly, paoma, voasary. Nefa kainareo ny tena tompony. Kay ilay fitsarambelatsy eo anatin'ilay filma. Zay ilay izy. Ny antony itenenako an'izao dia satria nareo niteny an'izany. Nanenjika an'ilay mananasy sy ilay paoma sy ilay voanjobory nareo. Kainy ianareo cristal mihitsy ny itsahana, perle mihitsy ny itsahana. Rehefa zavatra atao ka mety ho adosolon'ny tena dia tsy manao. Azafady fa tsy izany ny teny anareo eto. Fa ny fihetsika nataonareo tamin'izany andro. Azao dia nahita an'ilay mananasy ireny dia nangina tsy niteny mihitsy aho. Ko na izaho raha mividy lafo koa indraindraiky. Famantaranandro amin'ilay dia mividy lafo aho. Izy tiako mihitsy io. Fa gaga!
aty aoriana nareo kay iondray nareo mamiarana an'le izy araky ny antsony gaogy iondray nareo manao fandarana kely ndray ny gaogy mananasy manenjika mananasy ianao nefa ianao raha aina ianao perla mihitsy drano sady mba tsy mety kosa zany tsy mety tena tsy mety ianao tompon'le adalàna ary mpanjakan'le adalàna nefa ianao indray mananatra davary Mizaki tonya Natiu mizaki njonya Fiarana Fifakatiavana Firaisana minha Nyatena ropa Tiana minha Dinha Di sasani Bifanja filava Naizao mizaki tonya Natiu mizaki njonya Fiarana Fifakatiavana Firaisana minha Nyatena ropa Tiana minha Dinha Di sasani Bifanja filava Nasamiava faripianya Natsimituvi futupinwa Sami Malagasy aro Kami fakatiava salaye Kasi baba Kasi neni Pinturina Findina teka Mi fakatiava nunye Pasam teratan Malagasy Nakwaka mazapatenya Basamigasi futupisainana Filaminana Fifanampiana Fitamarana minha Nyatena ropa Tiana minha Dinha Di sasani Bifanja filava Nakwaka mazapatenya Basamigasi futupisainana Filaminana Fifanampiana Fitamarana minha Nyatena ropa Tiana minha Dinha Di sasani Ati lava Nasamiava faripianya Natsimitui futupinwa Sami Malagasy aro Kami fakatiava salaye Kasi baba Kasi neni Mituvira Fundina teka Mi fakatiava nunye Fasam teratan Malagasy Nasamiava faripianya Natsimitui futupinwa Sami Malagasy aro Kami fakatiava salaye Kasi baba Kasi neni Mituvira Fundina teka Mi fakatiava nunye Fasam teratan Malagasy Mi fakatiava nunye Fasam teratan Malagasy Mi fakatiava nunye Fasam teratan Malagasy raky ny tataraiko atsika hoe atsiarovana ny professeur ray aman-dreny professeur Albert Zafy zany io zany tsy misy manifestation na hoe mouvement politique ataony ka tsy mandeha aloha zay io zay ary tena tiany zay io zay zay manko valikafatra am'le olona tena mieritreritra hoe izy teo professeur Albert Zafy tia mpanavakavaka
Izany no namaliny azy amin'ny alalan'izay ohatr'izay. Hiditra amin'ny votoatin-kevitra na veto-kevitra fahatelo tsika, faharoa, après an'iny kiraron'ny Claudine iny, dia ny lasa jerena kely tokoa ny inona moa izy teo sao de verotsika. Saika resaka an'le fitsika fa aleo ajanontsika talata iny fa resaka député sy ny sénateur. Zao resaka momba ny député tsika tamin'iny herinandro iny hoe ny député dia nahazo vola be indray ary ireto député reto zany tena karakaraina maotra ny karakara toy ny anak'Andriamanitra ny fikarakarana azy satria marina tokoa aloha fa raha mihetsika ny député dia mety ho sahirana ihany Andriamatoa Rajoelina satria na ohatra ary any am-pelantanany HCC, sy fantatra moa fa ny HCC zany zavatra vola baoritra fotsiny ny zavatra ohatran'ny hoe namexiste ary zany ohatran'ny tsisy akory. Zay baikon'ny olona fotsiny, baikon'ny Ratsirahona hoe sao le saratana dia zay. Azonareo. Fa ny zavatra mitranga zany dia zao hoe misy fiangarana atao amin'ireo député dia misy fanapotehana atao amin'ireo sénateur, surtout ny sénateur HVM na élu na nommé. Ny HVM fetsy moa zany na mimpamadika dia efa lasa izy mitsirika ohatran'ny voalavo rehefa any amin'ny toerana misy korotihana indray izy no mandeha ary tsy mamenatra ny lalàna mijoro miaraka devant amin'ny club amin'ny Mapara sy ny karazany ery ananiny ery. Tenena amintsika hoe ny zavatra lehibe tiana ampitaina zany amin'ny teny fohy dia amiko manokana zany rehefa mijery an'ity fitondrany Andriamatoa Rajoelina ity dia hitako hoe tena mety rangahy. Tena mety ilay izy. Zao ny antony mahatonga anahy miteny amin'izy hoe mety. Iangarana le député zany dia mangina. Raha pitsy zany raha misy mpitondra zany sahirana eo amin'ny fitondrana, efa misy an'ity le jurisprudence ny Andry Rajoelina ity, dia tambatambazana tonga dia hanaovana corruption active ohatran'io. Tsy miafina fa hitan'ny ambany lanitra rehetra hoe efa mba tsy milamina kosa zany e. Fa mba tsy efa tena revo mihoatra zany e. Efa tena tsy baibaika ary tena tsolotra tena directa publika mihitsy ity. Sao dia mba tsy milamina zany rehefa rehetra zany. Zay ny anankiray zany. Da sahirana ianao zany rapitso. Ao anatin'ny raharaham-pirenena dia ka mimenimeny ny Andriamatoa Rajoelina rapitso satria tsy ho eo foana anie. Raha afaka mimenimeny dia hiteny hoe jereo ty corruption active amin'ny député. Tsy afaka miteny ianao amin'izay satria ianao nanokatra an'ilay varavarana, nanokatra an'ilay lalana nanao amin'izay zavatra izay. Fa ino eo ihany? Zay mahatonga anahy miteny hoe mety ity fitondrany Andry Rajoelina ity. Tena mety ilay izy satria tonga akory afaka pitsy zany ny fisamborana ny filoham-pirenena, fisamborana ny akolita ny filoham-pirenena, fangalana ny fananany zay azo tao anatin'ny fitondrana dia tsisy ady hevitra intsony, tsisy. Cela ne souffrirait plus de discussion, sinon de contestation. Il a ouvert la voie, Andry Rajoelina, le chemin
Dia androany aho zany tena miteny mihitsy hoe tena mety fa tohizo. Fa zao tsy maninona na tsy tohizan'ny andro Rajoelina hatramin'ny farany ary le izy surtout amin'reto le akolitany, amin'reto le namany akaiky. Tsy maninona mihitsy hoe misy fanavahana le izy zany. Misy fanavahana hoe misy tena olona tena raindahany amin'ny fanodikodinana, raindahany ao anatin'le réseau mafia. Tsy maninona. Za zany tena miteny hoe tsy maninona andro Rajoelina. Fa rehefa torinay dia amin'izay fotoan'izay aza miteny tsony hoe tsy possible tsony nareo hiteny hoe zao taloha nareo miteny hoe tsy mety ny ataonao. Za kosa aloha tsy miteny an'izany andro Rajoelina. Azafady tena za tsy miteny mihitsy hoe tsy mety ny ataonao amin'reto le fanamjehana amin'reto le mpanao kolikoly. Fa normal be ny hoe ianao tsy manenjika ny olona eo akaikinao amin'ny kolikoly. Za tena miteny mihitsy zany hoe mety io ataonao io. Ka rapitso anao raha ohatra misy zavatra mitranga ao ka manao an'izany mpitondra rapitso. Tsy afaka ny teny ianao hoe ianao ry Fleury niteny tamin'izany andro tsy mety ny nataonay. Tena izaho mihitsy zao. Androany vavolombelona izao tontolo izao fa miteny hoe mety ny ataonao. Tena mety. Oui. Ka avahanao ny député, avahanao ny sénateur, fa ho avy ny andro any hoe misy zavatra mitranga. Miavaka ny député pro an'Zatsy, miavaka ny député pro an'Zaroa. Tsy afaka miteny intsony ianao Zaho mbola miteny ary mi-insiste satria oza hoe normal be raha mi-réagir ohatran'izany. Tena mety io andro Rajoelina. Apprécieko mihitsy ianao ataovy hatramin'ny farany. Tena mety io. Tena mety io. Ataovy borona mihitsy le sénateur. Aza mena volana ny RRR. Zany gaganao hoe maninona ary ianao mbola mandeha hoe ho any amin'ny fifidianana izany ihany. Tonga dia apetraka fotsiny ra lany vola fotsiny le malagasy amin'le izy. Zavatra tsisy olona andeha hifidy ihany raha tsy olona miaraka aminareo. Nareo samy nareo ihany ny fampifidy eo. Ohatran'ny hoe manao dômy dia olona telo manao dômy nefa olona ray manao azy. Olona ray dômy mitondra an'le vaton'olona roa hafa. Manao be loatra ianao olona efatra dia olona ray ihany nareo manao azy. Tsisy maharatsy an'izany. Tsisy antony tokony hanaovana an'izany fifidianana an'izany fa tonga dia apetrao le roa. Foany le Sénat amin'izao. Gaga inona ny antony tsy hanafananao azy amin'izao e? Tonga dia zao dia foany. Andeha élection 11 décembre. Ary mba tianao io 11 décembre io tianao mihitsy manao élection ana ino dizy teo soahana référendum constitution 11 décembre. Kozy misy antony ianao angamba mety manopy sampatra zany. Alomino fa manao an'izany efa. 13 zany ne mafy lamosina zany chiffre zany fa vitanao ihany nametraka azy. Zao malagasy mihina mitady kiraro ny daholo ny zavatra mitranga rehetra amin'ity 13 ity. Fa nitenenina hoe 13 malheur io. Sy 13 va nous porter malheur. Ino izy io? Aza lazaina mihitsy Andriamanitra mitondra malheur ho an'i Madagasikara, non? 13 malheur io. Ka zay mifanaraka tsara tsika mianaka andramatoa andro Rajoelina. Tsy miteny Fleury Rakotomalala hoe tsy mety ataonao amin'ny Sénat io. Fleury Rakotomalala raha vao mainka mampirisika anao hoe ataovy rapide raha angaty fahazamianahana. So ianao rapitso ianao dia miteny hoe ianao kosa rozoky miteny hoe tsy mety. Au contraire. Tao hatramin'ny farana tena fitaoko izy. Asa rehefa ohatran'ny misy mangididy atrany. Fitao hatramin'ny farana. Tina andrara inao amin'ny rivo Rakoto vao e.
Tsisy antony tokony rarahina ny rivorak'olo vao zany da mitseha. Inona ny rarahinao amin'ny malagasy zay mifidy andresena teo reo e? Ianao ne ny tompony basy e, ianao ny tompony saosy. Ianao ny vadiny Claudine. Inona ny mampisalasala anao? Reveo manjarizary de zay a. Amiko zany anao a, mba atehanao anao nefa katahotra, sakaletaka be anao. Fietsika eo nefa contraire an'izay daholo. Ohatrany te hampiseho anao hoe anao no tena mafy be. Karaha mafy be anao de fitaorana ty tonga de oka zay ry fa ohatrany tsy ohatrany lehibe mahita anao tonga de be. Midiny sena. De dinao ny senako. Inona garivorak'olo tokony garde aiza misy garde du corps zany hoe garde du corps nefa tsisy balo ao anatin'le basy. Raha tsy ianao no namorona an'izany teto ambonin'ny tany. Tena hitanao hoe tsisy ninona vitan'ny rivo ane. Tonga de diora angaty ny sena de zay. De tsy makao rivo, tsy makao rolika, tsy makao rehetra reo. De milamina ianao. Inona nandaninao vola karaha misambolanao amin'ny sena zany. Ianao ne ny tompon'ny fanjakana e. Et vous êtes le roi. Radama 3. Io manko mahafatifaty anao te hangala tahaka mafenda dama mihitsy le na le fekanjo na le bogosy te hangala tahaka mihitsy. Adinony le ringana fa radama me zanak'Andrianampovoe. Le ry zanak colonel, simple colonel, mpanao coup d'état. Zay manao zay mampatezitra ho koza. Rehefa tsy hanao de mipetra. Tanao ihany nefa sary tahotra. Za ve raha vaty manembatsy ambanany sena za tompony pouvoir tonga de aisako. Tsy miasa saina amin'io a. Efa pampama. Mba ianao mipampama. Misy olo tsy te mahita na magnamivoatra kaninazo tena ambany fonga kara izy tsikotsiko sady amori kisegny fo asanazy fa tsy mampitry vola am-poso eo anao sahirana samo avanao sa olo dilominao natona magnana sahasira matino ale mimety aminao ale kasano mangi ale asa tototi alifana pasachana divita manna kadivita manna kadivita manna kadivita manna la finta ci mito agadikin na fake solution no café dine la joie no aliza chula no zadara no alichi ambano no samo avano sta olu dilumino natona mangane sahashira matino ale ni tamno ale kasano magi ale asa tototi alifanga pasachana divita manna kadivita manna kadivita manna kadivita manna
Chamila, and the Isaac for Nisananda, Amarena no Dirananda, Yadidita Nana, Yadidita Nana, Yadidita Nana, Yadidita Nana, Ianareo lasa loso tapen'ity mpamela ty fa sao de tafiditra tapoka raha bolododo hiditra amin'ny vetikevitra farany tsika dia ny resaka mitsay antiliara amin'ny kere. Tena tsy haiko dadamoa asivo précision kely fa tena tsy haiko zany mpiorganizeran'io zany. Zao tetika tamin'ity herinandro ity dia nanao pression mafy tsika. Tena nametraka tsika hoe Andry Rajoelina. Tena mba ho karangazy le blingbling sy le zezesta. Tonga de asa atao fa ampy zay. Roa taona angano hodikodina teo fotsiny tsisy ninona vita. Ohatrany manao tip-top fotsiny rangaha dia arakaraky ny vavam-bahoaka sy ny fanakorontanina ny olona ny pression zavatra atao, ny zavatra atao rangaha. Ndao azavaina. Miazakazaka be izy manao ny RN 44 amin'izao. Zay zany ny teny anareo, raha tsy nitabataba ny fidelina izy, meny fidelina ny tandava rehetra, tsy nanao an'io. Hoe, tsy nanao an'io izy. Raha misy zany olona tokony hisaorana any hoe amin'ny nahavitany RN 44 dia fidelina. Mba nandray anjara kely ihany koa aloha tsika fa kely balitika tsy mampanino, kely balitika. Satria raha evaluena ny risque raisitsika par rapport amin'ny fidelina dia ny fidelina henjana be any Madagasikara. Tsy azo négliger zay. Zay no mahatonga ny hoe na nitatatatakory tsika teto hoe RN 44 hoe terrain de foot n'Ambatondrazaka hoe Paizador la promesse zany dia azo eritreretina hoe kely ny anjara raisitsika, ny anjara brikitika amin'izany. Miazakazaka be izy manao ny RN 44 malgré ny hoe avy ny fitaopahavaratra. Satria maiky parady izy, maiky zesta hoe zany ary netana, zany ny vitanay. Fa zay samy garantiro anareo fa tsy maintsy ambolana io. Efa tonga dia efa misy potika anetsefatsefanao, potika ny lalana. Satria amin'izao mitenizao ny compte rendu efa azoko dia président tsy manaraka ny norme le zavatra ataon-dralato. Tsy manaraka ny norme ny zavatra ataon-dralato fa zavatra mamaky azy dia hoe iny ho tafo-goudron le RN 44 dia mitokana azy izy dia zay no important. Ampimaniko zany tsika malagasy amin'izay hoe aleo tsika no mikajy an'izy rehefa vita fa le norme tsy mandeha amin'izay loha ny zavatra ataon-dralana. Io gaga ve ianao raha ohatra hoe miasa 3 volana le lalana dia efa tonga dia efa misy lavaka be eo ampovoany eo. Lazaiko zay fa tsara fantatritsika zay satria miazakazaka be izy hitokana an'io. Ray zay faharoa le resaka tsay any amin'ny faritra atsimo. I Andry Rajoelina nandrasana tsainy nalefana. Dia tsay miaraka amin'ny minisitra vitsivitsy zany mihanina amin'izao fotoan'izao. Dia hoy aho hoe tsy zakan'le ry le tsika ny baika zay. Aleo zany lazaina tsy zakan'le ry.
tsy zakan'le le hoe initiative avy aty amintsika dia na tokony io izy ary hany mandeha ampanetretena hoe io fa tonga io fa ataoko le revy dia tsy sahy izy satria il ne peut pas, il ne doit pas donner raison à Fleury. Et on voit tout de suite celui qui envoie ça. Attends, j'ai mal résoudre un problème. Ce qui devait être le cas depuis. Nanina ni andray Fleury pendant une semaine manao pression zay vao mandefa le premier ministre. Efa depuis un mois le premier ministre no tokony nalefa tany hoe andana mba jereo zao problème ao atsimo zao. Aza milafika fotsiny ao Mazorivo ao ianao. Raha zany président tsy hay dia zany no teneniko. Oritsay inona ny lafianao ao Mazorivo andana jereo ny problème ny tiliara mitondrainao ministre telo efatra tompony andraikitra direct ny agriculture ny santé ny infrastructure trano tokony mandeha makany midefasy mivory isan'andro miaraka amin'ny commandement tady ny solution manenjika ny dalo nizanizy izy fa raha tsy tenenina zany dia tsisy zavatra atao dia avy eo koa tonga any amin'le faritra ity premier ministre dia inona indray no ataony au lieu de manao dinikasa sy ny hoe tonga dia midina mijery ny asa manangom-bahoaka sy mampilahatra vahoaka tia ampiseho hoe populaire tia ampiseho hoe zao autorité. C'est dans le tout faux. Any amin'ny zavatra diso foana nandalany dala dia iny misy estrade mitsakana dia tonga premier ministre dia mikabary dia mijanona kely indray andro roa andro dia ohatrany hoe vita zany ny asa. Mais c'est complètement faux. C'est vraiment bête. Ny zavatra tokony atao dia m'identifie miaraka amin'ny aménagement de territoire aiza misy tany malalaka eto le ty tonga dia ambolena nanaovana ino izy teo agriculture sous serre mampianatra opérateur manao an'izany na technicien mamaika amin'ity tany ity dia mandatsaka orana amin'ity région ity dia mamboly mba hisiny ny vokatra hiakatra ho an'ireto malagasy reto dia omenazy ny tany menazy ny fitaovana menazy ny masomboly dia ity ny soutien ahafahanareo miatrika nyity anoana an'ity aloha amin'izao fotoana izao tia ny vary tia ny menaka tia ny sira tia ny siramamy tia ny farilaka ho an'ny ankizy tia ny vovo-dronono fa tsy hoe le premier ministre tonga any dia andeha hikabary sy nany ny ery ambony ery dia ampitera geste hoe moi je suis l'autorité moi je suis le premier ministre mais on s'en fout on s'en balance le zay any fa tsy mitoizako tena mariny ry zalahy zany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny zavatra diso foana. On n'a rien à foutre que ce soit le premier ministre qui soit là-bas. Mais tout ce qui intéresse les malgaches, aiza ny projet maharitra misy assistance amin'ny fanjakana. Ary ny fanjakana mihitsy ny déclencheur an'io na catalyseur an'io. Tsy misy. Atao inona fotsiny le pipeline 170 km nataondraky Jonary Mampianina. Rehefa tsy hainy laisa mi-exploiter zany le ty mela. Sarotra amin'ny fanjakana ve mahatonga tracteur 10 any, 20. Sarotra amin'ny fanjakana ve mi-identifier hoe ty misy tanàna azo ambolena, terrain, tany azo ambolena. Sarotra amin'ny fanjakana ve mahita 200, 300 hectares, 400, 500 any. Tonga dia jarino io tany io. Tout de suite on commence. Quelque chose hoe anizany titre amin'io. Rehefa alain'ny karana ny tany na alain'ny soloa tsisy olana. Fa rehefa ino hoe hanao zavatra ngeda be ho amin'ny malagasy mihoatra ohatrany inona. Izy rangahy ty tena marina dia zao sady tsy fahaizana
voalohany faharoa ny akamoana ara-batana akamoana intellectuel tsy fahaizana amin'ny voalohany de fahatelo ty le esprit ty hoe aiza ny hinanana amin'ireo zavatra atao reo ahoana na fahatsika mihinana amin'io avy tamin'ny Villa ny Deco na any Frantsa any io review irana izy tena andana amin'ny tena hoe tena olona tokony ianao zany mijery hoe mba nalefan'lery zany le premier ministre de jerenao le reportage de vahoaka milahatra mahaka an'le vary sy an'lery tena milahatra ohatran'ny mouton ordonné tsara lery misinanina misilitika ny kabary ry ambonin'ny estrade raha zay le ilainy tsy zany ane nyresahako tam'ilay saniteto hoe andana makany mijery foto-drafitrasa mametraka foto-drafitrasa fambolena fiompiana maharitra miaraka amin'ny sécurité maharitra miaraka amin'ny fisamborana ny dahalo niza izy fa tsisy niteny teto hoe andany lahy André Rajoelina alefaso ny premier ministre dika bary ny parade ery hoe za ny premier ministre amin'ny tanàna je suis le plus beau le meilleur de nahazo vary zay le malagasy any de lasa indray zonody de lui il rentre par avion après comme si il a fini il a bien travaillé et j'allais dire c'est complètement con mais désolé azafady toko elako tsiny fa tena mahatezitra izy à la limite tena mahatezitra izy tena marina mafy de isaky mianao zavatra ve de tenenina foana le olona manaraka eto fa miteny hoe aza mena sopapa tsony monsieur Fleury ka tsy maintsy meko sopapa zalahy fa nandry reto nandra tena hoe nandra tsy vita nandra fa intellectuellement ils sont vraiment ce sont une bande de fainéants ahoana na fahanao amin'ny résoudre ny problème io raha tsy misy ny projet ino izy teo pérenne et durable alatsaony orana mangala tracteur folo roapolo ao amin'ny aminy misy ao amin'ny aide en urgence misy vola fa tsy avadika atao eta foana l'izy efa de vitany androany aloha zany latsiny fa miala amin'ny fahatezerana izy satria tena hitabandinandra mihoatran'ireo tena mialatsiny tena nandra tena complètement nandra da bolo Salama tupko manasanao mba hitatanao volanao salama tupko nareo rakisy PDB DPP collège lycée université arabaina koa nareo ray aman-dreny sy mpanabe ipampianatra andao fa iresaka zava-dehibe aleo avy de mitsirina mivoamasony avy an-trano hoe vola no tena ho resantsika androany io no mampandeny zavatra rehetra eran-tany zay miasa de mahazo de mandany ozatry ny fiainana ny volo ny fitenenana ka voan'ny krampo raha tsy asiana fitandremana raha vola mety manana betsaka ianao androany farabotsy mahay mitantana ray ny New Delany andaovany dadasy ny en'ny ekolazinao vola frego tena koa ny kilalao vola ravitoto sy ny vary amin'ny kilao ny vola na izaho miresaka aminao zao de mbola vola tina hatongavana de hoe mila fianarana en'izao ny vola de tokony hainareo tantanana tsy ampiasaina fatany fa tena angonina tsara am'izay boky na le ozatro ny fiainana ny vary zao de tafiditra anatin'ny fankalazana ny herinandro ny vola maneran-tany ka ny tanjona de hoe rehefa aveo de ahay ny tatam-bola rehefa mivoaka eto nareo mety koa nareo hoe saina mbola mikarama ka ny fitatanam-bola moa mila
miandry an'izany fa nangoty zay omeny tagasy mamaza de mody ataovy an'izao hoe Volage tany ampiasany. sanandro ohatra ianao mahazo 500 ariary manaova carnet de mianatra amin'ny tsinjara ary zato atao frais ny ary zato lokatsy vary ny ary zato atao goûter de ny roanjato atao hoe zazy volanidra 500 nivoaka 300 ny ambiny roanjato de alefako makato de angoniny atao anaty boatin-drakitra satria masoa aloha fa mahafinaritra raha kelinareo de mahay manangona amin'ny tahiry rehefa lehibe tsy ahita olana firy ka zay tianareo vidina nareo aza hovariana hoe Lasa million ty le ronjatoko fahiry. tombo mantsonareo isondro takilasy tombokoa le vola atsy anaty boatin-drakitratsy rehefa kelikely iatery tsisy plasy anokafo konty am'izay fa zany zao tsy ratsy raha tsy ampitaony ianao teneno dadasineny satria afaka miantoka anao mantsy izy reny le boatin-drakitra hoe efa miateritery terizao le mifitehirizana azy sao de very eo banque microfinance encaisse d'épargne de ny azo hitehirizam-bola ny tena marina eo koa ny trano fiantohana mipositra tsinjo lavitra samy mahasoa reo io zay mahafinaritra tsika tiana fa zay tehirizina rehefa ao de ao fa tatano tsara kosa neny apelatananao ivy tanana kayety nanana composé de ty ambony kely ty no anaovako FB zay mihitsy fataro aloha ny zava-dehibe hoe le gemme amin'ny FB sa le moyenne ambony be zava-dehibe mantsy ny fahaizanao mamaritra ny hoe mahasoa aloha fa mahafinaritra mahaiza mampiasa vola de aza dino manangona io lasa olon-dehibe mahay mitatana ny tanjona fahazarana tsara dieny zao io de atomboka raha ozatry ny fiainana malety mijoko de ny elevé nareo ny tombony taona efa tonga saina hoe dadasineny tsy hoe foana vandray andro hoany de tsy maintsy ho tapitra ny andro eo ianao le miteny hoe So ihany afa nanangona. tsarovokoa fa ny fahaizana mitatam-bola de tsy ny fahaizana manangona ihany akory fa io mila tsitsiana rehefa azo mila jaina ampirimo amin'ny toerana sahaza fa zasombaina mpianatra eny akatoka nahazo borsy ralay matevitevina ihany ny vola voaray izy avy mihinana frity mélange en sausiny nofondainy le vola de naletiny tao apôsiny simbary le vola tsy nisy netinandray sady namofona ovo ny rovotra tsy milay niteo izy voafay nanao hoe takizay nanokam-bola kely ivianana portafay taoarinan'izay de lasa ndray ny sainy hoe efa 2017 zao sika ny miaina tsy voatery taratasy na viny vola ho ampiasaina fa telefônina na karta fotsiny no ilaina am'izay koa tsy de misy vola be mivezivezy feno sary bosy ranonana ary mayonnaise Ai, no sady efa melebe zao ny tena de mba amin'ny style amin'ny carte bancaire ka rehefa lehibe mantsy ny tena de tsy miankina firy-tsony amin'ny dadasineny rehefa hitahiry vola efa mavita manderery de mba manontany kely hoe zaho de tsy efa millionnaire. tanjona kory hoe ny fananakarena fa le fanatanterahana le nofinofy kely azo io tanjona ho tratrarina de ny any am-pianarana raha zao de niketrika tsy maintsy tratry ho fara ka ny fahaiza mitsitsy de manomboka ao an-trano jereo ohatra ny fampiasana jiro sy ny rano telo koveta ave ho tapitra nasana loha fa mba sainitsaino le facture zay ho aloha manampy ny ray aman-dreny mba tsy tsokoa ny jiro am'izay miaina ny vola aloha rehefa tonga ny facture fa hitombo kosa ny vola ho voatahiry mahasoa vo mahafinaritra ho avery timpiry apatra amin'ny mpianatry ny anjery-manontolo raha te hanao zavatra zamiandro hoe be vola fatomboy am'izay ananana eo ampelatanana de porifoy fa tompony nareo amin'ny fitatana aza zatra miandro fanampiana ho avy jerena de tsy hanao zavatra mihitsy ve raha tsy asisy tena raha iso amin'ny tanjony ny omby fa rehefa izy vokany mantsy ho tonga ho azo eo ihany ny mpiara-miasa sy mpanampy afaka mamorona zay asa tianareo satria ny fahaizana efa ao ny vola ny angona rahateo tsy vitateo fa mbola hitady ndray nareo miasa tsara miasa mafy mahazo vola ndray aveo fa zao aloha de mahazo to mianatra ary angavirinareo ray aman-dreny mba hampafantatra ny mazava-dehibe ny fahaizana amin'ny tatam-bola mitsitsy manangona mahakolokolo atsipoko ny teny ho anareo mpanabe tsara ny devoira sy ny lesonerany kahe fa amafiso averimbereny de ampitao ny afatra hoe mianatra manangona mahazo lafatra eny fanany olon-drehetra mihitsy ketrika mitady manangona mitsitsy ny akizy aleo kely mihitsy de zarina loha aloha ny fenona voninahary solo tena mpanjakany ampitavitao manekizy sy ny tanora am'izao fotoana zao de mila taranja vaovao ampioray ny matiera fanabeazana ara-bola éducation financière eo ny ministerany vola sy ny ministera maro ny trano fitehirizam-bola mifangaro sehatra tsy miankina ny fikambanana sambihafa indrindrinareo akiza tanora tsy maintsy tafy ka zay zany rakizy ny devoir de maison question comment bien gérer son argent alefaso atomboy fa tena zavatra tsy sarotra de aza masoa aloha fa mafinaritra hoe ahoana masoa aloha fa mafinaritra
Ny masoa aloha fa mahafinaritra maheno a masoa aloha fa mahafinaritra ny masoa aloha vao misaotra toko misaotra toko misaotra toko misaotra taty am'izay le volo Nantsika fa lahatra baby yo aminao fa mazataza chéri yo chéri-ko fitiavako anao tsy ho latsaka vadiko tiako vomeko miakatra arô amboara tsara menimeny manana anao za tsy misy aminao za tegna iry za tsy mizalanao velively mifoza maraindray anao fo hitako hoe naniry vadiazoko za izegny anao indesiko amine agny ampahafantariko aminao afapijabe anao alatfadalakata volana emale azokwe antarakwe anao efatagnakoe azokwe malala azokwe fono efa azokwe anao efatagnakoe malala kunitnos amillos atsimigos fabibos anoro fiena kwe tisarake aminosa love my anofo pare fonofon gadra kutitre satborneya ano indesi kwamine ange apafatar kwamno apachabe ano wala kodala kachabe ulangare male asque antarakwe ano ifatangakwe asque malala asque fono efa asque ano ifatangakwe ano malala malala I know if I die away, I know if I ask away, I know. I know. What the young nigga? Ask way, I'm tired of way. And if I ask away, I know if I die away. Ask me, oh my love, ask me. From us, ask me. I'm not ever gonna play. I know, oh my love. Rata King Ruiko. Rata King Ruiko. Laisse-nous, on va s'amuser, papa. Laisse passer, Ami à la langue, sans manane. laisse passer, Une fois pour aller danser, tonton. laisse passer, Tisanando fa inyane sama. laisse passer. Et papa,